atolotry ny radio plus anareo zao. HERIM-POM-BEHIVAVY Tantara Indray Miseho nosoratany Tantaran'i. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Prise Karakoto Armanana, Felan'Andre Malala, Romi Armanana, miaraka tamin'ny Tantaran'i sy Lydia Arlala. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Tantaran'i. Tena milahatra be koa aty amin'ny fivarotana trondro ty izany ka. Marina raha tsy atoandro eto ny andro raha ity foana no andrasana eto. Aleo tena hovaina zavatra hafa mihitsy ny loka ka. Ho tareto izy menadara ilozako ihany an'ity eto. Andraso hoe. Ay mba hitako ihany ny hevitra. Aleo fa anana kely eto no vidiako dia hoendasiko ty totokena kely ity dia izay. Sady tsy dia manahirana izay no vetivety karakaraina. Dia nefa ahoana indray le rafidy ka. Marina tsy ataon'iny maivana ohatry ny volomborona eto indray rehefa hanomesako afatondro azy eo. Aleo rangafa ny anjarako nomeko azy Zaho koa tsy dia maninona na rano napango fotsiny aza no hinanako vary. Sady le vola tiako ngamo ampividianana zavatra afakoatra ny otsony. Ary aleo hiampitetsy fa ho taraiky eto Marina. Efa amin'ny folo sasany sahaty zao. Nefa izaho mbola vao hanokom-bary rehefa tonga avy ety. Tsara kosa ty rony ty zandry neny Henoko tena midina mihitsy le vary. Ohatr'izany foana lesy ny tsirona ravim-bomanga rehefa asiana saosy kely miaraka aminy Na io fotsiny ara nge dia efa malamy vary. Jere ty raha tsy tsemboka hatrana tapon-doha mihitsy. Zany no midika raha fa mety amin'ny tsara ny sakafo miditra ao ambavany Sady zao no ahafantarana hoe salama ny zokinao. Le tsirony laoka mihitsy mampatsemboka anana dia ravim-bomanga ary. Ka tandremaro sao kofony eo. Rehefa atao ampitiavana aritsika ny zavatra anankiray dia tsara foana. Na amin'ny asa io na amin'ny sakafo io. Eny fa na dia amin'ny fiainana andavanandro ary. Ohatran'io vary nohan'ny lahy io zao ka. Lany lahy tamin'izao fa tsy nilan'ilay totokena ohatry ny endasinareo io akory. Ka nohaniko ampitiavana rery ravo Fa andeha hisola akanjo kely aloka. Efa laniny aty. Tsy maninona. Fa maninona raha mba mipetraka aloha Ny sakafo nohanina ary ty tsy mipetraka akory. Aleo rehefa ny ampianarana mihitsy reny vao maka aina. Examen nge ho azy zao zay. Tadiaviny niny tango lalitra fotsiny eo Sady ny lisany tsisy deuxième session ntsony Raha vao tsy afaka eo dia tsy maintsy midompolo. Ka zany ray lalana vaovao mivoaka manomboka eo amin'ny 4e année dia efa tsy misy famerenana izany ntsony. Zany verak'izy. Ka ataovy tsara raha ny révision anao maka aina nefa na dia izany azy Samy foana ny endrako ropaka ary neny Io zao izy dia taitaitra indray dia anadiny zavatra indray. Analao tsara fa ho hitandry moa zany rehefa tonga amin'izany taona zany ry. Mbola misy roa taona lesy zany Mbola milamina tsara aloha zao zay. Dia menara ary tsara Efa tsy ho ela koa nge indri dia hivoaka Mahaiza manararoatra rehefa mbola afaka mampianatra aloha izay sirainareo. Rehefa tena mazoto any aoriana any ange tsy misy fotoana ohatr'izany intsony Ny rainareo aza tononona akory neny Tsy hitako izay mazavatra nataony taminay daty eo nandritra izay nahatsiarovako saina izay. Toa sady tsy hita manara-masony, tsy hita mba horesahana, tsy hita mba nitaizako nandray mandeha ary. Hita ho aly Zary ohatrany efa tsy mahatsiaro manandray izany intsony. Ary izy ta. Aza miteny an'izany nareo. Marina fa hoe tsy hita matetika sy tsy teo akaikinareo foana izy hatramin'izay fa tsy midika ange izany hoe tsy tianareo menatazanana izy si resaka ka ataoriny eny fa zany ve tsy eritreritra ao andohanao fotsiny
Avec la roue de la fortune sur l'app Thelma et moi, tente ta chance et gagne des cadeaux, SMS ou data. T'as 2 tentatives par jour pour remporter une offre. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Thelma isika iray Sini assurance niavana lahitra ny petohana malagasy voalohany miany malagasy niavana tsara antoka tsara tsinjo manolotra ora ho anao amin'ny Sivural. Tena marina zany taiza izy tamin'ireny fotoana nanaovako ny sotenao sako ireny ka tsy zava-dehibe tamin'ny nga reny dia taiza koa izy tamin'ireny zany narary sy niditra hôpitaly reny zany ve dia mba fitiavan-janaka manaiky ange za fa tsy teo tokoa izy saingy mety nisy zavatra fa tena maika novonjeny kosa angamby tsy mino an'izany ary neny a ny fantatro dia enao ihany ary tsy nisy akoatranao ny mbola nahalehibe anay oatra izao koa raha tsy zany ve lesy fotoana tokony irana amin'ny sakafo atoandro ary izao tsy hita iziko tsy aleo mieritreritra hoe kamboty velondray marina nindry aza miasa vavy eo raha fa mandehana ataovy izay ataondria efa miray sasany any izao tsy ho avy eo ihany ve izy rehefa vita izay ataony ihany mety mbola be asa angamby izy ho tanteraka tokoa ane zany ozy ny any am-piangonana izay lasa fa tsy Radio Plus. Fa maninona koa atao trano ny tomangina be sa tsy misy olona ato o Ramianta fa atao tsisy mamaly o Rakizy fa nakaiza daholo ary ny zava-manana anaty torindrina sisa no mijoro entre ay ve le ty ato ihany sady tsy miteniny tsy mivolana ny mona ny mareniny ary nakaiza ny reninareo lasa ny fosa sy ny takoritsika ny tanàna indray sa tsy ohatranao izy ka sady tsy fotsy varavaranao ohatranao izy ny tsy manako taba rehefa tonga avy tany amin'izay nalehany rehefa tsy hita roa andro fa ao anefitra ao ihany miezaka mifofotra mamita komandin'olona tsy maintsy aterina rariva mba ahazahoana vola hivitanana vary sy loka hohaninay raha-pitso indray zange tsy mila mien'izay hevitra elahy sy anontaniako an'lahy fotsiny valiana fa tsy efa voavaly ve sady efa mahazatra koa ny tabatabanareo isaky ny miditra ny tokonana io matoa mamy tsy mahazaka tena fa alaina ny endro dadato sy reneny to dia nandray vola zay dia nirevy tany mandra-parain'ny andro na tezitra sy vinitra dia ny ato trano mahazo ny zakany satria baky nitoka tany amin'izay nalehanareo tanynareo dia mbola tsy tezitra amin'laharytsika akombony ny vavalara sy te hialoko amin'ity trano ity tsonla dia efa mampitandrina zay zazakely tsy ray rany orana io koa alako mianatra ny mamingavingandrainy lahy tsy fa mingavingany zany ry dada fa ny marina zay tsy tianao avoaka satria mandratra anao rehefa tsy keraina matsy ny zavatra ataonao dia lazainao fa mingavingana dia mbola sahan'la ihany miteny an'izany lazaiko ao amin'la tsara ity fa zany na olona n'la ohatr'izao zany ko tay mandrehatra ny hafa atao amin'ity tokantrano ity sa iveryla fa tsangan'olona fotsiny tsangan'olona mihitsy satria tsy miasa saina amin'ny akohona fa mitsoka didy iza koa ary moa mahalala raha tsy nirinao ny fisianay menada ary za miny fa mety latsapanenenana mihitsy ary ianao nahazo anay ho taranaka mba asio fanajana ihany lesy ny teny avoaka mivava mba milaza fa nahita fianarana sy mitapahaizana ihany nefa mirefarehefa amin'ny tany oatra izany ny ray nahitany masoandro aza sahany tsiratsirainy oatra izany ka rehefa tsy mendrika ny moemboninahitra dia aleo alaina baraky mangina ho ay lahy sa ty totondroko ty ny tiany lahampanginan'io vava lampetsipetsiny io ka tsy efa mahazatra ve moa zany tsy efa zany foana ny ainanay telo mianaka tato nandritra izay taona ela be zay raha vao miteny dia vonony azo ka rehefa tsisy fanajana al ty dia tsy maintsy voalako eny hoay no manao ratsy ihany ny avavy ka mitady zany lahy afaka mananatra ny latsara na dia tsy mitovy fahaizana amin'lahary ary aleo meko mihitsy le ty fa ohatra ny tafa ohatra loatra ny ataony
fa ino zao tabatabanareo atondray zao e tena menatra amin'ny fiarahamonina mihitsy fa de izao foana isan'andro zao Andriamanitro fa ino ny tiana azo anao ritsika to mandeha raha be vavanao ka zao no izy rehefa tsy mahay mipetraka amin'ny mahazanaka azy tsy misy olona mananatra ny nahitany masoandro zany ity e andray tsy naninona ve anao ritsika ao e tsy manino ny oroneny efa mahazatra ny ohatr' zao fa ianao ve rangaty tena tsisy eritreritra tsony sa nihinana ny tsy zakanao tany ianao na nifoka ny afina tany fa ianao ve lasa daly za manintsy ny ankizy indray ny lazainao fa nifoka ny afina rehefa tsy vitanao mananatra ny zanakao dia aleo ataoko mifanaovana azy mbola saika hoe soroko daholo raha nifin'io rehetra raha tsy nipotra teo ianao zaza raha tsy taiza azafady kely rafidy ny zanako aza mba kitikitihana ohatr' zao raha tsy te tsoko polisy eo ianao olon-dehibe nge ireo fa tsy zaza kely ary mahafantatra ny tokony ataony koa izy ka za tsy mila olona mamaly valy anahy to tokantranoko zany rehefa tsy mifanaraka amin'ny lohako ny ahy tonga de itsiko nyreny mampiata azy sy tsy mahay mitaiza azoko zany anaran'ny adroadrona aza mahay vava kely mba hoviana moa ty ianao no mba nijery sy nitaizan'ireo zazy ireo hatramin'izay nahakely azy ka mandrak'izao tsy fandraisana ndraikitra sy fialanao adidy amin'ity tsy fipetrahana atao tokantrano ity no anton'izao asa raha mba ohatr' zao koa ve nitondranao an'ireo zanakavanao mahafatifaty anao isan'andro any aza mitavandra ny an'olona raha matoty ny andro zanadralahako zanakanabaviko ireo zany amin'ny voataiza tsara tsy misy samamaly valiny ray aman-dreniny zany na de ray aza reto zanako ao misy tapitrohatra sy tapipahaizany reto ny tsy haiko fa angamba mety nandova ny ditra sy ny famaly valiana avy tany amin'ny fianakavianao tany haikosa ka hiakatra velona ny an-danitra zany nareo menakaviko mahadi tsy misy pentina ary masina daholo aleo zay iandriny rary mba ho anay eto an-tany ihany efa fantatra ohatrany am-boalohany ngery raha mianta fa mialina an'ireo fianakaviako ireo ianao mahita n'le olona mba tafita sy manam-bola de ny fanenjehana ny atao tonga aloha ny zanaky ny tena nefa eto mahamenatra ny ataony oka zay roneny ifamaly amin'ny adaly eo nareo de tsy tiako fa ho tonga any amin'ny fikasihan-tanana indray raha aveo ka rehefa tsy mahay miaina koa ny reny lahy de voafelaky ny tamaina foana ary lasa fa tsy saina raitrano mandehana koa any amin'ny fianakaviananao any mahalevulevy anao sy mahavitanao tsara ary mino fa andaniny karamanao amin'ny loka andray ianao iny zao ka tsy misy rarahinao an'izany nataperiko tsy asiako ariary miangana tsony ary anandro vola zany no nitsemoka sy nitady an'io donc sy andaniko azy tsy problème anao mazava mba asiofisainana ihany na de zany aza ry dada raha mbola miteny eo elahy de tsy haiko tsony zay anaovako ny lahy ty mangina rytsika mandehana sasao ivavanao io de soloy ny akanjonao iny zay mihitsy ny fahendreny ary andeha hanala solosory afa tsy any zao misy fiadanana mandreraka miaramaina amin'ny kely saina ndao rehefa avy any mijokojoko ohatran'ny alika voakapoka rehefa laniny loka ny vola rehetra tsisy idiranao zany mba tsirariny kosa arytsika zany natao ny tady zany tsy mba misy fiarahamonina amin'ny mampianakavy mihitsy zany ato an-trano ato ka zay rehefa manana ray adala ry ravo tsy mahalala fa tsy ny tenany ary mino fa misy antony hafa mihitsy mahatonga azy anao an'izao efa era-malala fa reo fianakavian'ireo ihany no mampirisika azoko fa nga de mbola mahagaga n'lay ihany ny toetrandreo marina aloha zany neny rangeny laza fa ohatrany ataony zareo mihitsy aroa zay hialantsika sy aleo monina antsika eto amin'ity trano ity amin'izay mora ho andry zareo no mibody ny fananantsika amin'ny mahalamatonga ny dada mantsony de izy rery ny tolorana nyty tany ity tamin'ny dada be efa ho faty tsy mba nahazo akoatry ny tambary any ambanivohitra ireo mena da taminy fa voatery tsy maintsy nanofatrano fatany koa nge fa tsy afaka anao ininona izy raha iresaka amin'iny de dada ny brosinjy kelikely ao ny lohany de amin'izay de manaraka koa le tsy isy saina ka fianakaviany reko pretapo ny fanampatsiana ihany nefa de vava nge akiny nataoko tamin'ny teo zay efa tena tsy nasiako fanajana tsomy mihitsy fa tsy mety mahatonga saina azy zany fana zany azy aza de miteny zavatra tsy tokony ho tenenina ihany lahy raha tsika foana inona zavatra taony ka efa makaleo ry ravo
tsy hitandringa ny fijalianeny io. Zary indraindray tena mieritreritra hoe andeha hitady asa amin'izay afa jany koa ny ty fianarany ity ka makarary ny haiko mihitsy angery ravo mijery aneny mikikotra sy mitady vola isan'andro ato e. Zany rehetra zany nefa tsy misy sitraka fa mbola vono sy latsa ny azo. Mareta alohantsika manana fanantenana dia mivava foana fa tsy maintsy mbola ho avy ny maraina ho antsika. Eny ezaka any anao izay vitako ihany fa misy mandondonaka izy zany fa ndalao mba jereo azafady. Ndraso hoe masera manahoana ianao masera? Manahoana kiravo a? Inona vaovao andre? Tsy misy inona masera fa zao faly tsy dianao aty an-trano izao a. Ao mandrosoa aloha e. Misaotra indrindra ravo a, fa tsy ao angandra aman-drenao? Neny zao nio fa dada mbola lasa nyvoakaniko. Mandroso e. Ary misy reny aim-pana mitsidika vao maraina antsika izy zany ravo a. Kotsy tsara vela izy zany a. Manahoana ianao masera? Tiatsika ty koa mba mahita lazaina. Manahoana ry se a? Ka mipetrapetra ary inona ny azonay atao amin'ny masera? Eno a, zay ty vao mikarakarako. Aza misahira nareo day e. Ny tena marina reo ray aman-drenonareo ny tena tadiaviko. Misy resaka lehibe tsy maintsy ataoko amin'izy ireo farak'izay maika mantsy. Ka nenindrery zao ny oko. Zay ngeny efa nilazaiko azy teo tsika e. Tsy maninona re, aleo fa hiresaka aminy a. Marina fa ilaina amin'ny fanapahan-kevitry ny rehetra ty fa nareo menakavy kely no mandinika dia manome valiny fotsiny. Andraso ary atsoko vetivety izy e. Makamaka aina kely eo ambadika ao mantsy izy fa somary reradraraka kely zay ko. Mipetraritsika fa aleo zany antso azy a. Aingana indrindra. Ka zay zao ny sarotra maserako. Indraindreo ankizy ireo mantsy tsy dia tena eo matetika e. Indraindray raikitra any amin'ny asany ihany izy dia nefa dia ilaiko mihitsy izao ny fanatrehany an'izao resaka izao satria tena zava-dehibe loatra ny vaovao entiko aminareoko. Nefa moa tsy maninona e. Araka ny lazaiko azy dahady eo dia nareo telo mianaka no lazako an'ilay projet. Anjaranareo avy eo no mandresy lahatra ny dadany ravo raha manaiky izy. Ay, tsy maninona ka. Sady raha misy hevitra tsy maintsy tapahana efa eto nge ny lahamatoany e. Tsy misy tokony ilana azy akory. Mety tsisy irarahiny an'izany koa ary anery masery e. Indrindra moa fa raha hoe mikasika ana telo mianaka na ny tokantranona izany. Ndry? Fa nahoana kosa ka? Resaka mbola lava be re zany masera fa ho eto aloha ny teninao a. Fa mila lamina zany a. Raha ny fandrenesako an'izany tenin'izy da zany mantsy dia ohatrany misy olana aminareo efa mianaka. Tsy fandraisana didy sy ny fialana ndraikitra re masera. Ianao ve moa dia anona fiainana an'izany indray e. Tena resaka hafa saiko resahako anao amin'ny manaraka zany masera. Ary ilaiko ny fanampianao mihitsy. Aza tapahanareo aloha masery e. Tsy voalaza mihitsy ilay projet. Ka zao ary misy fikambanana iray izay hoa miara-miasa amin'ny fiangonana. Iza-taona ary zareo ny tonga eto Madagasikara dia miezaka mampianatra sy manome fanampiana ho an'ny sahirana ao amin'ny paroasy. Rehefa vita ny asa sy ho ataon'ny zareo amin'ny fiangonantsika dia mitondra ny ankizy sy ny tanora iofana ary asa any an-dafy ry zareo. Ay, le vazana tolota tao am-piangonana tamin'ny lahady reny ve zany e? Reny indrindra raha matora anta. Tanora telo no entindry zareo amin'ity taona ity ka isan'ny voasafidy tamin'izany ndry ravo. Fantatra eo amin'ny fiangonana tsara mantsy ny fahazotondry mianatra sy ny toetranareo da mipetrapetraka tsy dia andrenesana ditry izany. Indrindra ny fahaizanareo mifandray aman'olona sy ny fitondranareo anjara birika amin'ny fikambanana rehetra ao am-piangonana dia izay ny antony safidy ny atefa taty aminareo. Zany ve masera? Dia ahoana momba an'izany ka? Ka miandry ny fanapahan-kevitry ndry fotsiny e. Miandry ny valiteny iray aman-dreninao ihany koa dia miroso amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra tsika. Zany rava? Misy ohatr'izany aiza indray? Fa andraso aloha e. Hianatra any an-dafy zany ny zanako raha azoko tsara masera. Eny ndry raha matora mianta.
sady mianatra izy ihany no miasa ary matike ianao fa ny taratasy momba azy ihany no maninareo fa ny firesin'ny toerana andraisana azy moa zany dia ry zareo daholo no miantoka an'izany rehetrarehetra izany. Andray tena avo ny lanitra ka tsy takatro. Misaotra Masera, tena tsy napoziko indray iny a. Tena makasitraka Masera, tsy misy isalasalana zany fa tonga dia raikitra e. Fa na izany aza mbola iresaka tsara aloha izay efa mianaka e. Mbola tsy fantatra mantsy izay tenindrainareo ko. Tsy misy ilana zany tsondriny eny a. Zavatra mahasoa an'izany any ve dia mbola inona indray e. Sady tsy misy vakiany loha amin'izany koa e. Tsy maintsy enona rerintsika izay lazainy a. Rainareo mena-tany iny e. Izay mihitsy ka. Tsara ny mandray izay anatra tenenina dia misy olana azy eo amin'ny fifandraisanareo. Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana ihany re Masera. Ny angatahako aminao fotsiny dia aza lazaina azy aloha izao vaovao entinao izao. Aleo mba izahay no iteny aminy e. Endre fa tsy maninona e. Saingy mila fandaminana ny mopera ihany zany fianatokantranonareo zany a. Maka fotoana sionina mopera ianao raha matora anta. Ry zami, loka ny finosana efa masaka, tonga dia vonina. Tsy mandany lera, ry zami poulet, loka koa, ry zami bœuf, ho an'ireo tsy te hisahirana ahandro enomby. Ry zami, mety ho an'ny mpiasa tsy mody atoandro, natao an'ny mpianatra. Tantsa, isika rehetra, arotsaka eo ambony vary mafana, na paty, lasopy sy misao, na riz cantonné, na mangahazo, afangaro dia mihinana avy hatrany. Ry zami, loka anaty finosana efa voavoatra, tonga dia vonina. Matsiro. Sipak talo fa maninona ny tsy misy tsiro mirehatra ato e. Dia nakaiza daholo ny rery tsy isaina isany. Samy miandry izay vola hoentiko dia manepoka ao am-pandriana daholo fotsiny. Miandro valoka sasarako sy ho vokatra ny atsembohako zako. Aiza hoa Andriamanitro, mamindray le tsy sainy ity dia manako taba amin'ny andro alina. Fa inona izao raha fidy a? Sady tena tsy sienatra tsony tenao dia amin'ny ray maraina manao kermesy. Ay, voaka tany any le mpanararory ty. Naninona tsy nakatoromasy any raha say. Efa alina ny andro raha fidy a. Mandehana anao matory rehefa mamy fa tsy manala barakanay amin'ny fiarahamonina ohatr'izao foana. Ay, tsy misy dika mihitsy zany a. Tsy rara ilona zay mombana maty mosary tsy misakafo ary fa tonga dia saina matory. Ka ianao nge tsy miteny hoe mbola tsy nisakafo e. Mipetrahara aloha dia alaiky vetivety e. Ay, tsy mila. Efa alina tsy natao hanina za matota zoma tsomena ohatran'izay e. Manina koa nefa raha tonga dia mitsotra hoe tsy ilaina tsony le vodiko ato e. Za nge tsy miteny an'izany e. Ianao nge ny ray mpianakaviana ato e. Ianao no mamelona ny tokantrano ity. Ataoko ahoana ny fandroananao ato? Toa malaky malampy tamby e. Satria mihevitrehevitra hoe fara-volana lary dia fandray volana raha fito tsifina. Aza mana tena la dia ariary a. Aza manao an'izany kosa rangatia. Inona namelomana ny tokantrano ity raha tsy misy vola omenao anahy? Nga heverinao fa tsy mila vola na ny sakafo na ny fianaran'ireo zanakao ireo? Zay manfo ka mitedava raha matotia. Za zao manao zay mahafalifaly alana ataoko. Efa samy manao zay avelona ny tena mantsy zao. Sady nga tsy mahay mitady vola ny manam-pahaizana sy manakambo e. Atao inona fotsiny roa diplôma be debiro. Fa ny ianao zany dia zany foana raha fidy a. Raha tsy tapitry ny loka ny vola dia tapitry ny fisotroana sy ny fimamoana isam-bolan'izao. Nge inona ny diranao amin'izany ka? Ianao nge efa manana mpamelona e. Eny e,
tsy maninona fa hatrehako ny adidiko e. Raisy kokoa ny andraikitra tandrify fa io aloha ny sakafonao e. Afaka mihinana ianao dia matory avy eo. Dia aleo koa mba tsy ho tairina izy da fa manao examen izy rapitso Efa hoe tsy mila an'io ary tia. Tsy malala teny gasy. Andray, fa dia maninona ny vilia mivakina ohatr'izao e. Fa tsy ianao ihany akory no nitady sakafo teo. Tsy mihinana sosiety siana ny zorangazora matotia. Olona miasa sy mitady vola isan'andro ve dia reny ny loka menana. Ka tsy nisy vola re tao e. Tsy maintsy iny nataoko aloha. Sara mianta manana andray tapo amiko Any tsy mila mangataka sy manambitambo dia tolorany nomboritra sy ranom-boankazo. Manoatra noho ny rem-panjaka reny. Ato rangaka, ratsy sosiety dia anana, tsondro maina, san'andro zao. Dia mamoary vola e. Ny avanao no manana rotsaka sy mahita vola isan'andro ampiadanina anao. Fa ny vady aman-janako tsy manana an'izany. Rehefa tsy tady raha matoty dia mijanona. Miandrasa foana ny manalatsaka avy any an-danitra fa dia ho fatika ireo tena isan'ny menakafy. Andray izany vavanao rafidy Efa 3 volana ange ianao sao tsy nanome vola tsony. Ka raha manao tsy misy tongatra trano fa any an-dalana dia lany. Ka mahita ihany nareo zaniko. Tsy mila metehatra ny volany rafidy. Ary zazako tabaisina amirivoko Tsy tiako. Ary lasa koa fa ohatran'ny mampisava ny tokany sotroko fotsiny izany. Any ambavy mbola amirivo tsara mandrapara eny andro. Mandehana indray Any ange ny mahavita anao e. Mahavita anahy mihitsy. Ianao nga takaloko ny fianakaviako izany. Lasa fa mampite andona mijerinao ary. Fa inona mihitsy ny tena ao an-tsain'le rangahy iny e. Dia izao foana ve ny fijaliana ampitondraina an'le reninay? Ary sao dia mila manao zavatra ary ahy. Neny mantsy fantatro fa tsy hahavita ninninona fa na dia efa maty vony sy mitrongo vao manato ary dia mbola hiaro sy tian'iny tsy matao tody iny ihany. Dia inona nefa ny ataoko ka? Sa nefa heloko eo anatrehan'Andriamanitra indray fanaovako an'izany. Radio Plus. Aleo zavatra fa nieritreretina. Za kosa aloha raha misy fahavoazana iny dia manasa tanana e. Tena jereko fotsiny mihitsy. Ary aloha ezaka katorimaso amin'izay aloha fa tsy efa kely sisa dia azavo izany andro izany. Aleo tsy manako tabaniny iny eo fa manjary miasa saina io indray izy. Ravo izay ny tsy haiko raha taitra tamin'ilay teo iny na tsy. Ndry fa tsy dada very mivoaka miaraka amindrineny to avy eo amitseny ry izany. Ie, teny dady io. Ary dia mavesatra mihitsy ry zareo izany Marina tsy efaharinareo polisy ireny tanterana miditra ao anaty fiara ireny. Jereo ange izany fiedinedin'iny to Ny tanaka vava mihitsy ny olona manodidina mijery azy. Dada moa amin'izany dia manoatra no ireny minisitra ireny. Dia aiza daholo ary izao no nahitana an'itony volan'ny robarobany tony. Mandeha tsara kosa angamba ny aferandry zareoko. Fa na izany aza. Mino fa misy idiran'ny volan'ny dady izao Ka raha moatriny isam-bolana ve tsy misy tonga ao an-trano. Ary maninona moa raha izay mihitsy ndraso. Sady iny fa mbola lasa niverina indreny ny tosy le zanana. Dia tsy fantatra tsony moa izany ry dada ny lavantranonao. Enao nge manana vady aman-janaka Kialaravo. Fa nga tsy mianatra indray ny tombo rendreny ety Analakely ry tony. Sa efa tapaizana.
andeha hianatra mihitsy ary dada fa mahita ndrendrarendranao amin'reto olona tsy miasa saina amin'ny avon'reto dia malahelo ny foko mba misy eritreritra avy ianao ary dada aka tonga nanatra ny rainina hitany masoandro koa nga hono zato manam-pahaizana zandriny sa mitsirihitra ny fiainako dia mandalo aloha angatabola mahonena ianao ary dada fa maninona raha mba mijery izay efa rany tsy anjaranao no avy korikalan'ny tia ary aza mifampiteniteny fa efa samy olo dehibe tsy mba mampalailanao ve ny zanakao tsy misakafo maraina fa tsy maintsy mamonjy ny fianarana kibo tsy misy nininina dia tsy mampaninanao no misaina hoe nivady aman-janakao no lazanao tsy mihinana riva fa mandry fotsy manginy fotsy ny filana ady sy ny SOS teny ary ny latsa ataon'ireo pirata-po aminao sy ny taranany isan'andro zao ny lazaiko anao hoe rehefa tsy ampy anareo telo mianaka ny volam-pidirinrenareo dia mba mampiasa saina mandehana mitady asa amin'ireo diplôma mianotrandre hoe jereo nge ny zanak'olona inona ny tsy ananany zao ka ny fianaranay mbola tsy vitako hay dia ilozo miahaka eo ary zaniko aza manantena natsony aloha rehefa tsy mavita nyreninareo dia saivy tonga mangataka tapaka pokisa maraina any am'ranabavy amin'izay tsapany tsara fa ny fianakaviako mbola ambony noho izy ataovy tonga ny amin'ny tsara zany afatro zany eny ary misaotra ary dada fa mba mangatatsodrano aminao aho fa misy inona hanambady nga efa fantatra hoe tsy vitandra miantatsony dia nampanambadiny lehilahy manam-bola tsy miasa saina amin'izany ahe mandehana rehefa ny fivarotana anao no mampientin'ny fiainanareo menakavy ka tsy zany ary dada fa draidraidraidray atreo aza tohizana tsony raha hoe hitady volanam-pina anaovana mariazy aloha dia tsisy rehefa tsy mahavita mitokantrano amin'izao raha fidy tsy mamoaka vola mihitsy amin'izany dada zavatra fa mihitsy nge zany fa avy aloha aloha mba hiteny tsy mirahan' zany aho ary mandehana fa sao dia ivoaka raha nabavoka ho tezitra eo ampyandriva ireo valizy anankiroa ireo za mieritreritra hoe sao dia tokony ampiana valizy hafa anankiray ary retsy akanjo retsy mantsy zao ohatry mbola tsy tafiditra nefa nkahesy ny bokindria raha mbola tsy maintsy ampidirinao koa ravo maninona fa inona ty mahavarianandria inona malasa sainandria eo ka tsy misy ina ary tsika fa mieritreritra no avintsika fotsiny ka aza lefa amin'izany aloha ny sainy ny fianarana sy ny asa taondry any an-dafy any aloha ifatohana tsara rehefa tafita tsara indri dia ho hitantsika mian-dalana eo zany ka ty dada angeny tena manahirana ny saiko dia ohatr'izao foana ve zany ny fiainantsika ravo ny fiainan-dady zany efa vity zany ny andriatrehana marina fa raindriny nefa tsy afaka hiandra ny fiovany no avindri fa ao aloha ataovy izay idirany reto atao anatin'ity fa za dia hitady valizy anankiray hafa tsy atonona mantsy retoko efa mitelo nge zao nareo no tsy maintsy tongeny vato amin'ny valo marina zany mandehana ary aloha any amin'ny tojo le namalahy ino mitady za andra nenety fa tokony fiverina izay na anatitra an'ilay zatra teo. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Manolotra ora ho anao. Amin'ny sivy ora sasany alina. Radio Plus.
foana ary neny a dia mba hoeto ambavaka ny zavatra rehetra kasaiko atao manome toky anao aho fa tsy maintsy tafita raha ataoko anenena ny dady ny toetra ratsy sy ny fitiavan-tenany. Tsy reanaka aza manao an'izany ianao fa rainao foana iny ny tokony ataontsika ary zao dia mivavaka ho azy mba hiovy izy. Tia neny tiako efa reny veny ataony ianao dia mbola omena famindrapo ihany izy indraindray koa angery nenina ny ataonao ary mahakivy anay menada ihany. Aza atao mahakivy anareo re zany tadiva ny zavatra rehetra ataony misy farany avokoa e ary na mbola velona sy miaina ato tany dia tsy maintsy hijinja ny vokatra nataony daholo. Ianao nienatra ny tany mamonina ny andeferaanaoko raha tsy nanaiky an'izany rehetra izany zao ianao mety efa lasa lavitra ny fiainantsika maninona nefa raha tonga dia mangataka divorce. Ampisaina n'izay tenineny izay ry tsika tokony hifampitondram-bavaka tsika fa sao izany indray no ampifanolana anareo mianakeo. Izany mihitsy ravo a mitsodrana anao a mahavita izay atao dia ataovy izay mahatafita anao a mahaiza mandresy ny sakana fa tsy maintsy misy izany eo amin'ny fiainana ary mandehana amin'izay fa efa miantso masery efa ampiditretana angamponareo. Andeha ary ahy e aza malahelo fa tsy maintsy mbola ho avy ny marainantsika. Ndao ary dia maheresy izany zanako izany a. Efa ho efa-bolana izay no nandeha nany ravo azary mangina mihitsy hatramin'izay tsy nateo azy izay soa ihany fa nisy amin'ny masera mba manatitra vaovao momba n'ilay anabaviko any an-tany lavitra any fa raha tsy izany angamba dia tsy haiko tsony nahazo anay sy neny tato. Salama tsara hono izy ary mandroso koa ny fianarana sy ny asa taony. Miady rery ilay anabaviko any za ty tsy maintsy mbola mamarana fianarako eny akatso so ihany aloha fa efa nisy orinasa andray anahy nao fianarana asa ao aminy mino fa tsy maintsy ho raisindry zareo hiasa rehefa vita ny telo volana anaovako ny formation sady ohatran'ny mba tsaratsara karama ihany le iziko iny eny ty miezaka amin'ny manafina ny alaheliny anjanany fotsiny fa tsy kaharitra ihany indraindray ny ranomasy kely milatsaka amin'ny takolany rehefa miresaka ny ravo izay mianaka dada indray indroa izay mba nandalo teto nandritra izay efa-bolana izay fa tsy zaka ntsony ny miaina ato fa naleo ny findratrano any amin'neny to mihitsy dia tena mahafo ny vady aman-janany tanteraka mihitsy le lehilahy iny ka ary andrasy fa misy mandondony izany ho avy eo. Ay dada fa ahoana iza ny tadavinareo? Ombokisany lahy tsy elany dia daviko fa nireny lahy ao izy ka tsy eo izy fa lasa ny voaka anyko nisy komandon'olona tsy maintsy naterana izay fa tsy mila ny fanazavany lahy sady tsy resaka betsaka amin'ny lahy koa ny atongavako eto fa ty misy an'ity taratasy ity dia asay vao sinysonia fa ilaiko faraka izay maika hoe rehefa vita dia asaiko alain'le mpiasandrineny toy eo ihany rariva fa ino ty ry dada tsy misy tokony anontaniany lahy anahy izany e tsy misy idirany lahy zany ary farany za aza tsotsoina hoe dadadady zany manomboko izao mazava ka dia tena za mihitsy ve ny ao an-tsain'le rangahy iny tena marikry koa na mijery azy ary aloha andeha ihany koa fa saika niakatra mihitsy ny tany anatiko rehetra tany ny eno azy ary ndraso hoe jereny ty taratasy ty fa taratasy avy any fitsarana nge ty taratasy fangatahana divorce dia sahany dada ve nanao an'ity sahany nisy araka amin'eny ary eo ka fa mazava misy vehivavy manadala azy zany ihany fa tsy derineny to loatra raha tsy izany mantsy tsy hanao an'ity izy ary aloha tehirizina ato ty fa rehefa tonga neny izay vao asehoko azy ahoana indray re zao ny fomila zanany ity amin'iny
dia tsy niteny ninninina izy izany rytsika ka izy ary angery neny tsy niditra tato akory teo ambaravarana izy nanatitra niny dia izay za koa moa tsy nananeritreritra ny ampandroso azy izany mihitsy dia tsy miraraha izay fandehan'ny fiainantsika akory izany le rainareo eny fa na dia nanontany ny zanany vavy tokana ary izany tsy nataony fa dia tia taratasy tia ny napetrany ka normal izany roneny atsika neritreritra hoe roneny tony tena manodina ny lohany sy ny sainy fa mazavy zao fa misy vehivavy hafa maika hovadiny any ary mino fa efa fanitsakitsahana hatry ny ela mihitsy zao fa tsy voaingana nefa angeritsika tsy mbola nandalo neritreritra akory izany na indray mandeha aza hatramin'izay nyvadiana izay tsy mbola natrikaritra fihetsika na fiteny hafahafa mihitsy nataony tato an-trano izay taty aoriana no tsy haiko ary nareo nga marineny dia tena voafandalitra mihitsy izany hatramin'izay raha nandinika matsy dia efa ela zany izy ny nanao an'izany tena jokotsirika marina ka tsy mino an'izany ary tsika tena tsy mety manaiky an'izany ny saiko za mino fa reto anabaviny sy fianakaviany reto ihany no ambadika izao ka izay indray nareo sy le fahatokisan'olona ity efa ataon'ny olona tsinitsinina dia mbola manampy tamby azy ihany ka fantatro raha fidy rytsika fantatro tsara koa ny toetrandrikala tsy vanin'ireo eny ary ka rehefa izay moa masaka ao an-tsainareo afaka nao inona fa tonga dia sy niavy dian'izao aloha io taratasy io za rytsika tsy hanao sinoiana io maninona fa nareo ve adaly io ary ny tokony ararotonako ka tsy hanao sinoiana io na izy tenany ary no avy eo engavy tena tsy azoko mihitsy ka tsy zaranao ary verina eny misy an'io ahafahana miala amin'ireny abibiana taony ireny io ary izao no averina ny aminy dia toriana indray iziko efa milaza aminao fa za tsy hanao tsy terena izaniza amin'izany rehefa izay ny dia izay ka tsy hitako ihany izany izay atao anareo raha izany ka ary za aloha tsy ho tratran'izany olona izany eto fa aleo neny ny fanatrika sy anyme an'io any aleo avy eo rehefa tsy vitanao dia atreo reraka zany vita ihany aloha ny asandroany ary aleo mamonjy fodiana amin'izay ka efa mandroso alina koa izy izany ny ankizy rehetra izay efa ny an-trano daholo any ianao izay roneny ohatrany malahelo anazy zany tena ao anatin'ny fotoana ilako azy mihitsy aty no nisaraka taminy mba manahoana re izy eo izay mba salama ihany ve sa za koa moa tsy mba afaka mahazo vaovao avy amin'ny mihitsy raha tsy avy any amin'ny masera ihaniko izy nefa milaza fa mbola amin'ny volana desambra ny mihitsy vao mety ho tafaverina ty Italia indray ikarokevitra fa azoko vaovao any angamba ka andefa taratasy ohatra na iantso a telefona ary mba manahoana re izay dady efa mba niova ve sa dia mbola ohatran'iny ihany dia mba nahatsiaro anazy sa tsy oay variana be koa zany efa tokony hiala kay so fa mbola tsy lasa lavitra fa inona mihitsy ny tena dediavinao ty raha mianta inona ny tena ho andohanao ka zay efa nilazaiko anao izay za tsy hanao sinian'io ninninona ataonao fa tsy zao ve ny zavatra dediavinao tsy ianao akory no nilaza fa aleo ny toetrako sy ny zavatra rehetra toka atao amin'ity trano ity naleko mihitsy ny sitaka aloha mba ahafahako misaina tsara zay tokony ataoko dia noho no mandray fanapahan-kevitra ve za dia tsy hanaiky indray no fa ianao ve mba mieritreritra dia efa vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe ohatr'izao ve tsika sady efa firy taona mivadiana olona efa anambonampo ary dia izay indray ve ianao vao anao toetrany zazakely isaraka so dia mba lazain'ny olona fa lasa adala raha angatya ka tsy misy raraiko an'izay vavan'olona fanapahan-kevitra any ary tsy miverina amin'izay
fa inona mihitsy aloha izany ny tena androdrosanao anahy anao sy ny any divorce io e sa maika ampiakatra n'le solika ianao se zay hosolonao aloha raha matoty dia tsy tambo isaina fa mifanalam-baraka ataonareo isan'andro amin'ny fianakaviako mihitsy ny tena tsy zaka ny vavoniko olona tsy nianatra zara raha mahavelom-bady aman-janaka taritindra mianta misangany sy ny sisa sy ny sisa everinao fa tsy fantatro daholo moa zany ary misy mitatitra ty amiko maray tsy ariva mihitsy maninona tsy mbola nisy ny lazan'izany izay telo mianaka na indray maraina ary mba misaina rafidy dia vadiko izao ve dia andeha alaiko baraka era amin'ny vazamototra mba tongava saina ihany ho afa ny olona nge matoma mahandalitra anao dia manana ny tanjony izy se fantatro nge fa mezaky ny ampiady amin'ny fianakaviako indray ianao dia te ilaza fa ry zareo no milaza lainga amiko tsy lainga fotsiny no asesiny ny sofinao raha ngaty fa atsanga tsy hamanorana mihitsy dia tsy mba malala manadiady amin'izay fa tonga dia mino ny vady aman-janaka tsy manatsiny ny zay rana-kanota zay filazanao azy tsy maninona ny fantatro fotsiny dia misaraka tsika rehefa vita izay dia miala ato amin'ity tranoko tianareo azo sady io koa nge nasy anao soni azy ianao mahita lalana foana ny zodahako inona ny tsy vita ny vola ty tena lehilahy mohaka mihitsy namohaka namodaka tsy misy idiranao zany homany tsara fotsiny ny fosiny saina rehefa natitra ny didy eo ny avokahako amin'ny herinandro zay ary ny anao ry neny zange efa nilaza taminao hoe ataovy ihany raha zay soni zany miangatahany enao moa tsy netiko tsy hanimba ny tokantranoko ary tsika za raha mbola hitady hevitra rehetra ahafahako manakana nyzany hatramin'ny farany ary nizaniza heritreritra fa resy aho noho ny fisarahako tamin'ny vadiko dia ho porofiko aminy fa na dia olona tsotra tsy manam-bola mitrongo vahoamana ohatr'izao ary dia za tsy hanaiky hatramin'ny farany ary vonona koa ny ady ho an'ny tokantranoko tena miaiky anao ty ary neny ka mariny ka inona ary zao no ataontsika izao miomany ianao hiaraka amiko aloha sa mbola andeha hianatra ianao io raha riva vao makany amin'ilay orinasa anaovako an'ilay stage zay fa misy taratasy tsy maintsy ateriko any ka andao ary nanafatra mantsy masera fa nisy taratasy nampitondrainy raha volony zany ony aho dia navatany tao amin'ny fiangonana zany tsara kosa zanyko za tsy za mba te handray vaovao avy any aminy vetivety fotsiny Radio Plus. Any anareo mianaka miarabanareo aho ary mino sy manantena fa salama tsara ianareo mamaky ity taratasiko ity iza koa tsy misy ahina ty fa ny gripa ny mamelokely noho ny tsy fahazakako ny atsika be aty amin'izao fotoana ny ririnina izao manahoana ineny ao tsy dia malahelo akory za dia tsy mitsahatra ny mandeha feritreritra any aminareo mianaka mafy ny fianarana tsy maintsy miditra amin'ny enina maraina izay ary mirava miray atoandro ny asa nefa tsy maintsy enjehana fa bedy raha voatarany amin'iray ora sasany vao miditry ny fiasana na izany aza tsy maintsy manao izay tratry ny haiko ary tsy maintsy tratrako ny tanjona napetrako tsy maintsy tanterako ny voady nataoko taminao ry neny tsy asakana na arerahana na aretina fa vonona foana raha mbola velona koa ary mba nanao ny tady izay manantena kosa fa efa mba niova izy na nofy amatsyndray alina izay hoe niaraka ny sakafo teo ambony latabatra mahafinaritra sy voahaingo be ontsika efa mianaka sady feno faliana no nifankatiery mino fa ho tanteraka ny nofiko indray androany fa ho mariky ny fanampiako anareo sy mba ho fandraisako anjara amin'ny ady atrehanareo mianaka aty dia iny misy vola ray tapitrisy ariary alefako anareo mianaka ny karamako rehetra tatiana andritra n'izay fotoana ny asako izay ireny ataovy izay mahafinaritra ny saina ry neny dia fidio izay ilain'ny fianarana lahy sy ny fivoahan'ny lahy tsika
Izay angamba aloha no azoko ambara fa mbola andeha hiverina hiditra any am-pianarana. Raha misy taratasy alefa dia lazao masera fa izy milaza ho aty amin'ny volana desambra. Zay fa manao velomanareo mianaka dia mampamangy eo amin'ny dada aho. Ravo ilay vavitokanareo. Ndry le zanako dia tena lavitra tokoa mantsy ianao ravo a. Zany efty tsy afaka na dia ny amihenanao kory aza. Tanora kely iny dia efa mahavita manao an'izao rehetra izao fitsonjovana ny reniny. Aza mitomany aloriny eny a. Marina fa malahelo azy niny fa sao dia arary eo nge ka anahirany. Raha mba fantany mantsy ry tsiko hoe le rainy ange ka ny ambotika ny tokantrano kelinay ny tia ny atongavany. Malahelo an'le zanako aka. Andraso aloriny eny fa ohatra misy mandondony zany a. Fa izy zany ry tsika. Misy olona mitady atsika oriny eny. Miantso atsika fa hitandry zareo fanina tsy mahatsiaro tena tatsy anelakelatra ny tatso ny dada teo. Maninona? Fanina tany zany no dada dia noentiny zareo fa tsy mahatsiaro teny. Ka inona nandrasanao fa tsy bataina miditra aty an-trano izy? Ka Ainganary tsika fa inona nandrasanao eo a? Za namboatra ny eto am-pandriana eto aloha natsorana azy. Aingane! Dia atao ahoana zany zao io niny? Ka inona moa zany no azontsika atao fa dia miandry an'le dokotera natsoinao teo zaniko. Ary maninona raha tonga dia hoentsika any amin'ny hopitaly izy? Zay zao ny hitako vahaolana aingana indrindra. Aleo aloha miandry an'izay ho lazain'ny dokotera e. Rehefa tsy maintsy hoentina any izy dia zay tsika vao manomana ny entana. Fa zao mandeha any ianao makao amin'ny renentoanao. Ilazao ry zareo amin'izao zavatra mahazo any dadanareo zao. Ko raha tsinonako. Za ve dia andeha ho any? Olona tsy mifampiteny amiko nandritra ny 4 taona veriny eny dia. Ka anabavindrainao neny aho e. Fianakavianao ihany koa. Sady raha sanatria maninona eto raha fidy tsy lazain'ireo fa no am'savitsika indray tato. Fantatro tsara mantsy ny toetra ny ramatoa io. Mandeha anaingana ianao e. Fa toa miverina sady tenao? Ka miverina fa tsy misy olona hony ao e. Le zanaka vavindry zareo iny ao fa miandry tranony. Fa tsy ao ngany ny entoanareo? Tsy ao fa lasa nanao vakansy any Mahajanga e. Dia inona no lazain'le kialavendrana iny ka? Ataovy an'izay anaovanareo anazy ihany fa anareo iny. Tsy misy idirany zareo hony zany. Ay kosa. Dia ho hitantsika eo zany. Ka neny koa ngeny tsy azoko e. Inona mbola ilazana andry zareo any? Efa hita fa tsy rarahaniko. Tsy maninona zany e. Zay tonga izay le dokotera fa mandehana voay. Tena misy zavatra mahazo ny fianakaviako angamba any ka. Tena ohatran'ny manofy ratsy be zany foana tato ato izay sady dada sy ny nodimandry mihitsy ny tao anatiny. Fa inona ary ny tena zava-mitrangany e? Za ty tsy afaka mba azo vaovao any akory. Ny fianarako ty mafy, ny asa enjehako, zany efa tsy misy fianakaviana na ray aza ty. Tena mila ho ajango tanteraka any ty ka. Sady mitataina tsy mahavita ninina. Nefa dia ho afoko ve ny fianarana tokony hatafita? Aleo rangahy ezaka hitady olona na adresy afaka andefasako taratasy hafa indray a. Ezaka kalarana telefona any amin'ireo ankizy ireo koa. Tsy maintsy hitako farak'izay aingana izay fa mitebiteby loatra aty me mahiandro manalina.
aza matahotra rafidy fa tsy hanarainao ah. Vadika ianao ninona zava-bitanao tamiko sy ny tokantranontsika. Tsy hamelanao irery zany ah. Tsy ho ravako amin'ny zavatra tsisy dikany ohatr'izao ny fiainan'ny tokantranoko. Matoki ianao fa tsy maintsy ataoko izay hanavotana anao sy ny hahasitrana anao tanteraka. Neny ahoana atsika? Mila volaingana fa ilaina zao dia zao ny reto fanafody reto nefa aza matahotra ianao fa efa nomaniko reto volo reto ivitianana an'ireny. Inona? Fa nahoana ny volana lefa ny anabaviko no olaniana amin'ny oranga io? Ilaintsika amin'ny fiainantsika mianaka angery neny iny sady efa zay koa ny ataony nanomezany antsika azy. Ka efa zay ny fanapahan-kevitra hoe tsy hanome tsiny anahy amin'izany raha fa fantatro ka. Sady ninona raha tsy toetra nataon'io lehilahy io tamintsika dia vadiko foana io. Rainareo menataha foana io ka. Ka sao dia mba tsy rariny kosa zany mariny. Rariny sitsiny zany matoa ataoko e. Ary aza mijanona fotsiny eo ianao fa tonga dia mandehana vidio aingany reto fanafody reto e. Reto ny vola. Fa aiza zany efa maty ve za? Oay, taitra nga ianao? Misaotra an'Andriamanitra fa mivaliany ihany ny vavako. Andray zany hafaliako. Fa iza moa ianao? Dia aiza ty toerana misy aty? Aza mbola miteny betsaka aloha ianao rafidy a. Mbola reraka be ianao. Maka aina tsara aloha fa marary ange ianao dia ety amin'ny hopitaly tsika e. Hopitaly? Fanga toneo aloha ny fonao e. Dia andrasy vetivety eo fa hiantso dokotera a. Aza mihetsiketsika mihitsy aloha ianao e. Andray taitra ihany le vadiko rehefa tsy nahatsiaro tena nandritra ny herinandro. Za efa tsy nenitsony hoe mbola ho avitra ve ny aina. Ay tena mamaly vavako zao Andriamanitra ao ambony ao zao. Ary fanakaiza koa ary le dokotera e. Tsika ty mbola tsy miverina. Ay rika izy ka. Dokotera! Raha mianta tsy mendrika ny azo an'izao fitsaboana ataonao azy zao a. Tsy mendrika ny mbola iaina sy ho vely eto taniko. Fantatro fa mafy loatra ny nampitondraiko anao e. Mafy ny vono sy ny dariko anatoko. Ka naninona nefa mbola miverina ihany ianao e. Naninona sy tonga dia nody tany amin'ny mandrakizay tany. Petra tsara ianao ritsika. Misy antony mahatonga mbola ataony ao ambony ho tafaverina hiaraka amintsika indray ny rainareo. Aza sakanana izy raha mianta. Tena marina ny laritsika. Tokony tsy miverina tsony saingy tsy mandahatra nge zay e. Izy ny tompon'ny aina ka ankehitriny fantatro fa tsy hamela mihitsy nareo telo mianaka tamin'izay vitako. Tsy mampanina anazy zany satria izay mihitsy ny sahaza. Mendrika any tsy azo akorina dia famindraponareo ary. Rafidy a, marina fa nataonao reny rehetra reny. Marina koa fa nataonao tsinitsinina ny tokantranonao. Nefa rafidy tsy maharava ny fitiavako anao zany a. Tsy mahavery ny maharainy tsika sy ravanao ihany koa. Aza manahy ianao fa mamela anao a. Mamela anao amin'ny foko manontolo a. Za kosa aloha reny tsy hanaiky an'izany a. Ako raha tsy moramora ny nanaovan'ny oranga io anaiko. Efa manaiky lesy a. Aza matahotra laha fa efa niantso polisy ateo. Polisy? Fa polisy atao inony? Nitolo-batana tany amin'ny zareo ahy. Nitolo-batana satria mendrika ho saziana noho ny vono sy ny natra nataoko tamin'ny vady aman-janako. Efa salama tsara ankehitriny ka tsy manina tsony raha nala ny sazoko eny am-ponja amin'izay. Dada? Dia vita anao ve? Fa ianao ve rafidy maninona? Any am-ponja ahoana? Ka zay no mariny. Tsy vita an'izany ihany koa fa io. Jereo io anaty gazety io.
fa misy inonao tsika andraso hoe tratra ireo olona 5 mpanao afera maizina tamin'ny fangalarana fiara teto Antananarivo ka vehivavy ny iray tamin'izy ireo, ny 4 efa nahiditra ponja fa ny iray kosa ny mbola karohana amin'izao fotoana izao. dia inona no idiran'izany e? ka za io ray mbola dedaviny io raha mianta jereo fa misy sary eo amban'ireo litsy. eny marina tena neny tosy ry dada to reto roneny dia ny zanany dia misy olona hafa koa. fa iza ary zany mba hitsidika anaty ampony zany ohatry ny efa rotoana mahery mantsy any tsy mba nisy nijery tety sa ve raha mianta tsy mino an'izany anefa ka aleo aloha jerena dia hita eo iny dada fa intazako mivoaka iny ary lasa antitra vetivety izy zany ndry dia izao moa sisany efa ranao ry dadako fa angandry ravo dada hitako ihany ianao indray tonga dia mifihin'le zanako dada fa dia naninona loatra ianao navitan'izany toetra ratsy zany tsy fidinoary ravo tsy fidinoany nanao an'ireny rehetrarehetra ireny fa fidino anizaka nisy naprisika zany ianao nanao an'ireny jambena ny fitiavako ny anabaviko loatra ary ravo tsy tao an-tsaikory hoe teo nareo vady aman-janako rendriky ny rendrarendra sy ny fitiavam-boly nahatoky an'zareo loatra dia lasa niara-ndroboka tamin'ny afera malotony. fa afera malotony inona le resaka fangalarana fiara zay mihitsy ry zanako za mihitsy ary nge no atomikotroka an'ireny za no mitadin'ny client ary za ihany koa no mangalatra ny fiara andray ry dada malahelo anao loatra fa ono ahy inona ny tokony ataoko mba hikarakarako famoahako anao aty tsy vitako ry dada ny eritreritra hoe migadra ty amponja ndraiko tsy maintsy tafavoakako aty ianao na ohatrina ny sarany tsy ravo za mihitsy no nisafidy izanona taty tsy mendrika ny atao hoe lehilahy ray mpianakaviana mantsy nitoetra nasehoko anareo hatr'izay tsy mendriky ny antsonareo dada kory ary ahy ka azaho mena tsira ary ravo raha isafidy ny gadra ty analany sazoko tsy ry dada tsy manaiky an'izany mbola ilain'ny tokantranonao any ianao tsy ravo manandanja loatra ny herim-po nasehon'ny reninareo eno fa na dia za ty mirehirety ary amin'izao fotoana ety amponja vao mahatsapa fa tsy haharesy ny herim-po-behivavy noviana mandeha andry moa dia karakaro tsara ny tokantranontsika atovy tony hoe mbola eo foany dady rehefa manam-potoanareo dia mba jerijereo ihany Rizami, loka amin'ny fonosana efa masaka tonga dia vonina tsy mandany lery. Rizami poulet, loka akoho, rizami bœuf ho an'ireo tsy te hisahirana ahandro enomby. Rizami mety ho an'ny mpiasa tsy mody atoandro, natao an'ny mpianatra. Tantsa isika rehetra, arotsaka eo ambony vary mafana na paty lasopy sy misao na riz cantonné na mangahazo afangaro dia mihinana avy hatrany. Rizami loka anaty fonosana efa voavoatra tonga dia vonina matsiro. renareo teo HERIM-POM-BEHIVAVY Tantara Indray Miseho nosoratan'i Tantaran'i. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara
Prise Karakoto Armanana, Felan'Andre Malala, Romi Armanana, miaraka tamin'ny Azarandry sy Lydia Arlala. Tompony andraikitra sy mpanantotosa Azarandry.